investigationisme mada manandanja ny efitrano. Ahoana ny fomba ataonao ampitana ny tantarany firenenao amin'ireo taranaka varamandimby? Raha ny 13/12 aloha zany a tantaraina amin'ny ankizy dia alefa tsy kelikely zany le tantara fa ny ankizy ngendradray na meno vaovao amin'ny télé, amin'ny radio, amin'ny télé ara dia efa tsy mi-intéressé ny ankizy amin'izao fotoana zany raha vaovao dia misy moa zany mba makatoa ihany, misy ohatrany hoe mandalo fotsiny eo amin'ny sofiny le izy nefa ndraindray mitafiditra any anaty examen dia eo izy nitorana indray hoe ay izay le nitantaraineny tamin'izany fotoana. Fitantarana anazy amin'ny ankizy zany dia mila mifandray am-po amin'ilay ankizy tsara aloha zany ianao a. Oui, misy mitantara kely any fa après zao aloha efa le misy le nouvelle technologie dia plutôt ngamba misy documenter amin'ny alalan'ny internet. Ny ankizy ohatrany tsy dia mazoto mamakimaky boky intsony, ny internet ngamba ny tena hoe hijerevan zareo ny information ampitana an'izay hoe satria amin'ny internet misy archive be dia be mahakasika ny tantara Madagasikara izay zavatra rehetra tiana fantatra dia amin'ny internet daholo. Dia raha mikasika ny tantara Madagasikara zany dia ny fomba koa dia tsy tantarany indray mandeha izy fa zavatra mety averimberina, mety ho hazavaina amina resaka tematika satria raha ohatra ka tenenao hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany mety tsy ho taditin'ny zaza io tantara io na zany na tsy zany arany a za manana karazana boky vitsivitsy dia partageko amin'ny zanako zany izay hitako hoe arena mikasika ny tantara Madagasikara aletika any anatin'ny taranaka mihitsy zany ohatrohatrany ahoana ny tantara Madagasikara mba tsy ahafahany mangalatahaka identité an'olona fa manana fierté izy amin'ny identité any ohatrohatr'izay. Investigationisme mada manandanja ny efitrano.